Miseho amin'ny endriny samihafa ny asana fisolokina eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Tato ato dia ny vatosoa indray no ampiasan'ireo tsy mataho-tody amitahana ireo izay sendra azy tahaka ity tranga na azon-dramatoa iray tetsy Antaninarenina ity. Ginagina ilay ramatoa, izay no azo ilazana azy raha sendra tojo ny asa fisolokina matipaika tamin'ny farany herinandro iny teny Antaninarenina, Antananarivo renivohitra. Nandrasany ka tsy niverina ireo olona roa lahy avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izay nitondra ny peratra volamena teny an-tanany hoe atao antoka satria dia notazominy ity ramatoa ity ny vato maro karazana mifono sachet izay nilazain'izy roa lahy taminy fa sarobidy satria safira ny sasany. Rehefa tsy nipoitra ireto mpisoloky tamin'ny fotoana tokony hanaovana fanakalozana hamerenana ny peratra volamena aminy sy hanomejany vato, vao tonga saina ilay ramatoa raha araka ny fitantarany taminay. Nambarana fa saika lasa ihany koa ilay finday HTC raha tsy nanana heritsaina kely izy nanoerana ny fandemetsyaina nataon'ireto olon-dratsy. Olon-dratsy satria tsy misasatra fa maka ny an'olona amin'ny fitaka ka misy ny lalàna velona manameloko izany eto amintsika. Nanomboka teny Analakely ambanin'ny Arkady ny tantara ka avy hatrany dia nataon'ny reto roa lahy izy raha sendra nandalo dia nolazain'izy ireo fa mpivarotra vatosoa ny asa ataon'izy ireo saingy tsy mahita ny toerana tokony alehany fa vao tonga avy any atsimo kanefa manana fotoana amin'ilay mpividy entana. Notohizan'izy ireo fa tsy tia ny entana mivantana any anefa ireo vato sao tonga dia alain'ny mpividy ankeriny ka dia aleo ilay ramatoa no mitazona azy. Tsy maninona na tsy fantatra azy zany mombanao hoy ny iray tamin'izy roa lahy, amin'izay sarotra amin'ilay mpividy ny ahita ireto vato fa omeo anay ny finday eny aminao iny ka apetrao eo amin'ny écran sarinao mba hatadiavanay anao. Tsy nety ilay ramatoa no nomeny. Inona ny tao an-tsain'ilay ramatoa fa dia nomeny ilay peratra, fa tatsika ny tohiny avy eo ka dia mitandremo